klasy tompoko vavy miarahaba manatitra ny firarintsoa anisa tokatrano izay manjoy ny fandaharana ito amin'ny matv amin'izao alin'ny alahady fa 20 ny volana aogositra taona 2020 izao tafiditra tao anatin'ny fandaharana l'ACTU18 isika fandaharana izay iarahanao amin'ny sampana fampahalalam-baovao ito amin'ny Madagascar Television. Zava-dehibe anankiroa no azosinganina nisongadina tato anatin'ity herinandro ity teo aloha ny fanoizana ilay fionana nitarihany zareo anivon'ny FFKM ary teo ihany koa indrindra ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana manokana momba ny fifidianana izay mahasahana indrindra ny listre ireo potsaka hofidiana filoham-pirenena eto Madagasikara. Eo anatrehan'izay fivoaran'ny toetra raha izay dia nanasa vahiny izay everina fa afaka hitondra fanazavana izay hitondra fanazavana ho an'ny sainy rehetra ihany koa araka ny lalàna ny fandaharana l'ACTUalité amin'ity alina ity izahana ho fanazavana ihany koa tsisy fitongolanana na fijerena amina masy politika akavia na akavanana mba isiny fitonitsaina ahafahany olo-pirenena mandinika tsara ny fivoaran'izay toetra raha izay. Andriamatoa Profesora Honoré Rakotomanana no nasainay amin'izao alina izao iverina fa ray aman-dreny ary afaka hitondra an'izay fomba fijery amin'ny fanazavana ny toetra raha eto Madagasikara izay. Miaraba anao Profesora Honoré Rakotomanana ary misaotra anao manaiky hovahin'ny fandarana amin'ity alina ity. Dia miaraba anao koa Andriamatoa Farenenanarivo ary misaotra koa nanasanay ka dia hiezaka moa tena anao zay famarina ny fanontaniana ary zany dia zany fanazavana atao zany dia tena atao ampandry tena mihitsy ary ampatahoran'Andriamanitra zany hoe zay le razainao teo hoe tsy fomba ny asa sy fomba ny roa fa tena hoe tena ataontsika hoe amin'ny teny français hoe en toute objectivité zany. Ny adivitra mipetraka ary natonga an'izao toerana misy ny toetra raha izao dia niainga tany amin'ny resaka listre ny candidat porotsaka hofidiana navoaka tany amin'ny 7 volana May tamin'ity taona 2020 ity. Nipetraka ny adivitra rehefa nipetraka ny fanavaozana tamin'ny rafitry ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ary isan'ny teboka iray mipetrahany adivitra ny amin'ny fahafahana manova na tsy ny didy izay navoaka ny CES tamin'ny 7 volana May. Azo ivalozana, tsy azo ivalozana, azo kotihana, tsy azo kotihana, inona no fanazavana mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fahafahana mikitika na tsy aniny didy mpitsarana namoaka ny listre candidat misy araiky amby 70 iny tompoko. Misaotra namoaka nametraka zay fanontaniana zay marina tokoa fa dia tena lasa tonga amin'ny tena hoe resabe fantara resabe moa zany ka fa ny zava izy iny fa tena lasa resabe mihitsy momba n'izy iny zany. Ary ny hevitro hatramin'izay dia tsy niova mihitsy fa misy ngamba sendra hoe tsy nino tapany na ohatra koa moa na raha ohatra ka hoe amin'ireny fandarana tsotsotra eny zany dia indray ilay ao amin'ny fahitalavitra no manao ny fanafoezana ry zany dia mety tsy voatenin'ny olona ngamba fa zao ny lazaiko hatramin'izay dia hoe azo ivarozana iny azo averina. Zao mantsy nataoko hoe sendra ny fieverana hoe zako sy hoe fieveran-diso fa io moa tsy misy hoe manana tena marina mihitsy ngamba fa ny zao kosa eo amin'ny lafiny lalàna misy kosa ny tena hoe zao ny tena marina eo amin'ny lafiny lalàna. Tokony tsy hafangaro ny andraikitry ny ataontsika hoe fitsarana avy momba ny lampandrehana raha ohatra izy ka mana marina fa manaraka ny lalam-pandrehana ny didy aman-dalàna avoaka ny eto amin'ny tanin'ny république zany. Zay le ataontsika amin'ny teny français hoe contrôle de constitutionnalité. Io dia tsy azo ivarozana mihitsy io araka ny andehany faharoapolo amby zato andalana faharoa ao amin'ny lalam-pandrehana zany. Tsy azo ivarozana mihitsy io. Ny faharoa dia ny fisarana avy momba ny lampandrehana mpisara amin'ny fanolanana amin'ny fifidianana contentieux électoral. Hitanao zany zay zany dia efa mahasamihafa azy. Amin'ny momba an'ilay voalohany dia io zany tsy azo ivarozana. Amin'ilay hoe contentieux électoral eto mbola misy ataontsika hoe zanaka ataontsika hoe fizarana koa zany hoe anzafangaro ilay hoe didy na fanapahana mikasika ny hoe alohan'ny fifidianana sy ny aorianan'ny fifidianana. Raha ny tena marina mihitsy atao hoe contentieux électoral
dia tsy manompoka raha tsy efa vita ny latsabato latsabato efa vita zay manompoka ny contentieux zany hoe eo zany a anatin'ny folo andro a manana folo andro zany zay olona mahita fa hoe rikatra tsy mendrika olany a rikatra tamin'ny ataontsika propagande satria moa zay mazatran'ny olona nampiasa ny fitaom-panjakana nampiasa ny herim-panjakana sinsisa de angatahana tsy solozena fa azo vodina izy any azy vao mipetraka le izy zany de nanankaraiky io de hoe nisy alabato atao amin'ny bro-fandatsaham-bato anankiray zany satria io moa zany de tokony hoe mipetraka petadindrina tokony eo zany a lay fizazana tsoratra milaza mivoky le fifidiana de fantatr eo hoe ranana azo ohatran'izao a vato ohatran'izao ranana azo vato ohatran'izao sinsisy zany ka tokony tsy hafangaro zany hoe tsy mbola tafiditra ao anatin'ny hoe contentieux zany ny zavatra mitranga mikasika ny lisitry ny candidat raha ny tena inona anao nasokatsina azy am'izay tena mbola tsy tafiditra anatin'le contentieux mihitsy iny ny antony de zao ary io matsy le ozy hoe ampiasaina mihitsy a misy dimy a le fomba filazana ny hevitry ny lalàna na hoe méthode d'interprétation des normes juridiques misy karana dimy ka itikatra zany a ny ampiasaina am'ity de le hoe fampitahana amin'ny lalàna mitovy aminy méthode d'interprétation systémique tsisy valaka mihitsy a amin'ny andininy faharoambenimpolo a amin'ny lalam-pandrena frantsay ny indininy faharoapolo ambozato a amin'ny lalam-pandrenana malagasy zay zany de azo mpitahana zany reo de nisy a fanapahana natao tamin'ny io ndray zany a de ny alohan'ny fifidianana io hitanao zany fahazotoana zany le mampiditra le hoe fanlanana na ady satria tsy misy contentieux zay zany tadio tsara tsy misy mihitsy le hoe contentieux raha tsy misy ady misy fanolanana ary zay misy zany raha sy diso a amin'ny fantikana amin'ny teny malagasy eo amin'ny hoe contentieux de hoe fanolanana na hoe asany hoe misy keo hoe fangatahana ohatran'izany a zany hoe misy mpitory a misy toriana tamin'ny nanolotrana candidat ny CES le namoaka an'le fanapahana tamin'ny terme iny zany tsisy olony niadivitra taminy tao izy zany le nanao fanapahana samylery tsy manisy contentieux zany tsy mbola misy zany a fifanolanana ary zay mahasamihafa azy satria mahasamihafa voalohany azy zany de faharoa raha ohatra zany a raha ohatra atao le ozy a hoe filazana ny hevitra ny lalàna amin'le alalan'le hoe fampitahana raha ohatra la didiny andiny dalàna mitovy tsisy avy tsisy valaka mihitsy de zao lay iny zany a de iny le fanapahana taony iny a mbola tsy manana endrika hoe nature juridictionnelle zany hoe tena navoaka ny fitsarana nanapaka raha ady fa nature administrative zany hoe ohatra nataony ny ataontsika hoe ratsa-panjakana ary zay misy izy moa ny voalazany ny olona zay nivoafy a ny mpahilalàna frantsay a nivoafy a ny indininy faharoambenimpolo a ao amin'ny fihandanana momba lampandrenana hoe code constitutionnel raha sina manana ny code constitutionnel nareo a zay manana an'izay zany nareo mpahilalàna nampiahatra de tamin'ny édition zany izy io navoaka tamin'ny efatra amby sivifolo sy mizato sy arivo a de ao ampesy valopolo sy efajato de reo tsara avakeo tsara ao a fa hoe tsy mbola heverina mihitsy ozy izy a fa hoe tsy azovana io didy io satria tsy mbola nisy fifanolanana manarakaraka zany de heverina fa ohatra ny didy navoakany ratsa-panjakana organe d'état zany a no ilazany azy décision administrative zany lasa hoe nature administrative zany hoe tsy mbola manana lanjana didim-pitsarana eo anatrehan'ny lalàna ny namoahana n'lay lisitra nahitana candidat tena marina mihitsy varazana zay zany hoe tsy décision juridictionnelle fa décision de nature administrative zay zany le ilazany azy ary zao namerariny ny tenako zany zay vozy hoe za tsy niovany hevitra mihitsy hatram'izay a ny fitsarana avy momba ny lampandrehana raha namoaka ny fanapahana tamin'ny roambin'ny folo aogostra raha ohatra ka nalefa tany aminy a lay didisy volana zay mitondra larina moa am'izao fotoan'izao a larina fa telo ambin'ny folo ambroa arivo a tsipika ohatraohatra roa tamin'ny roambin'ny folo aogostra telo ambin'ny folo ambroa arivo tozy izy hoe tsy mbola misy mihitsy ozy izy a fanapahana tsy azo idivirana raha ohatra ka mbola hoe tsy nisy fanolanana ady zany tena nitovy hevitra tamiko mihitsy izy tsy autorité de la chose jugée ozy
fa autorité de la chose décidé zany hoe mbola azoampakarina zany tena marina ary ohatra fotsiny zange ohatra fotsiny ataontsika amin'ny paika ady madio de misy a le ataontsika hoe fisarany filoha fisarana zany hoe misy a le ataontsika hoe didy no ny fangatahana ordonnance sur requête amin'io a zay voalaza andininy faharoa ampitelopolo sy roanjato amin'ny fihezandarana paika ady madio de voalaza fa hoe tsisy mpanohitra ao noho izany zany de mbola hoe mbola manana caractère gracieux zany hoe mbola azo toerina io tany amin'ny antoana de hoe fangatahana fanafoahana ary hitanao fa inona moa no angatahana fanafoahana sy ny didim-panjakana na ohatran'izany de fangatahana fanafoahana fa rehefa tatirana kosa nandeha nandrosonandroso ihany ny taona de hoe aleo kosa mba asiana hoe azo angatahana na ny azo angatahana zay olona zay niara-pahavoazana no didy sy natrehana io a ary sy diatsona azy a de hoe mangataka izy a ho ravana io a rétractation izy amin'ny teny français a na mangataka izy fisarana ambony a araky ny dimy ampitelopolo sonjato ao amin'ny fizarana mba mipaika ady madio ary tsy afan'izany ko ny ohatra fotsiny hoe mpisara-pona famitorany raha ohatra zao ka hoe mamoaka didy izy hoe manindry olomahay de ordonnance manindry expert zany mamoaka didy izy a hoe andeha eny toerana ordonnance de transport sur les lieux hitanao zany fa de hoe iny tsy mbola manana endrika hoe juridictionnel na hoe tena tsy azo fivarozana zany a fa ataontsika le hoe nature na eny zany zany ny mpahilalana azy na boky a de hoe acte administratif judiciaire tenao fa tena hafahafa ely nandray sarisary io ohatra ianao nampita amresaka paikady madio teo fa iverina am'le paikady ny raha-pitsarahantsika eto satria nivoaka zany ny sabotsy teo ny atao hoe fanapaha-kevitry ny CES arak'ilay endry ny vaovao nasiana fanavozana namoaka ny lisitra vaovao an'ireo botsaka fidiana nanambara ihany koa ny momba ireo candidat telo sy ireo dimy hafa zay atao hoe tsy ho ao anatin'ny mpifaninana intsony iny fanapaha-kevitra farany iny raha araky ny lalàna zany no manana herina didim-pitsarana ve iny sa manahoana am'izao fotoana zao azo ivalozana sa tsy azo ivalozana ireo zay mahatsiaro tena fa voatohitohina ao anatiny mbola afaka mapakatra ve sa tena zay vao tsy azo ivalozana izy raha afaka mapakatra sehatra manahoana indray mety isiny zay hitanao zao zany sorindra am'izay fantany zay fa tena io saribaliana misy a ny antony mahasaribaliana azy ady zao efa niditra ady le izy voalohany indrindra zay de efa mandrika manana le endrika contentieux izy zany fa tsy contentieux électoral ntsony zany hoe tsy ohatran'le hoe aorinan'ny fifidianana fa lasa contentieux pré électoral alohan'ny fandatsaham-bato zany de zay zany ataontsika voalohany anankiray manarakaraka an'izay zany a raha ohatra nyfahinoko azy tamin'ny ainao mandiry maly a ary za moa ny sendra nijery ny fahitalavitra isan-karazany a de ny ainy koa ny radio am'le fantaina apetraky ny olona zany samy mananivany dolo moa ny olona rehetra zany a de zao le izy loha zao a de hoe misy antonatony nataony dareo zany a hoe misy tsy ara-dalàna hafahafa anomalie juridique ozy izy ngambana hoe anomalie de za afatra am'izay de fa niteny mihitsy fa tram'izay ozy a de tsy misy didy aman-dalàna zay sarotra ampiarina noho ity didy aman-dalàna zay ny feny fidiana ny voalohany république voalohany a amin'ity république faefatra ity fa mifandipadipatra be iny ihany fanohitra be ihany ary eo indrindra matsy ny anisan'ny karaha ohatra hoe lazaina maly zany de hoe le tsy mafeno ny fihepetra le enim-bolana satria araky ny andininy fa enina ambefapolo amin'ny lalam-pandroana zao ne izy inona moa voalaza ny enina ambefapolo amin'ny lalam-pandroana hoe ny filohan'ny république aperinasa de tsy maintsy miala ny enim-bolana alohany ny fifidianana nga misy filohan'ny république reo olondreo tsisy na iray aza anankiray zay faharoa zany de hoe raha ohatra jereny zany a ny fomba firafitra lay ataontsika hoe andininy fahenina ambefapolo io a sy firafitry ny andininy fahadimy andalana faharoa voalohany zany hoe de article 5 deuxième alinéa premièrement samy hafa mihitsy ny ankiray de ohatrany hoe afaka manao dimy embotra ianao a compte à rebours mazava tsara mihitsy iny fa am'ty andininy fahadimy ty io ataoko hoe tsy mazava mihitsy a le lala-pifidianana tamin'ty le mandeha ty de hoe nipetraka teto Madagasikara
nandritry ny enim-bolana farafaharatsiny mandra-pahatonga ny le daty farany zay azoana mandatsaka ny taratasy filatsahako vidiana dossier de candidature zany hoe valo amby roapolo avril zany avril ka raha ohatra zany zay zany de zao be de be ny olona mipetraka teto Madagasikara nandritry ny volana maro hoe taona maro hoe ary teraka teto izy ngamba ataoko hoe asa fa hoe amapolo taona mipetraka teto zany ka napeteny izy de zao tokony hoe nanomboka ny daty zao zany hoe le daty voalohany zany tsy napetraka mihitsy ino ataony amin'ny teny latina hoe diesaco fa le daty farany le hoe daty limite ary zay misy voalazao moa zany ino voapetraka raha hoe dies ad quem zany ino voapetraka iny noho izany zany a raha satria tsy voafetiny ry raha takady hoe ohatra vao mivoaka lay lalàna ny momba ny lalam-pifidiana mifidy ny filohan'ny république io de hoe nanomboka teo a de tsy maintsy mahafena ambonina farafaratsiny de mazava izy am'izay fotoana zay fa raha ohatra koa hoe nafetra enim-bolana ka atao dimy verina rehefa continage zay de koa de mazava izy am'izay fotoana zay fa ty zany a tena tsy mazava mihitsy a azao araky le teny foana moa zany le hoe fanapahana tany frantsa ataony fisarana momba lampadriantany na hoe conseil constitutionnel zany de tam'le hoe fanapahana ducatel miady nitory any crivine hoe tsy mahafetra tsy mahafeno a ny fipetra ilatsam-pifidiana ilatsako fidiana satria tsy feno le fipetra ara-miaramily zany nefa moa resiany zany ducatel zany de iny zany le izy de hoe araky ny voalazany eo amin'io didiny io didy tamin'ny 17 mai sivy amby enimpolo sivinjato sy arivo de hoe ny momba ny fizakana ny zo ho fidiana na hoe mpifidy dia tsy azo alalahana ny fanifilazana ny heviny de interprétation stricte ozy zany hoe tsy azonao ampiny zany kanefa ohatra ny nanao malalaka le siesy tam'ity zany kanefa moa ny araky ny teniko zany de hoe ny tsy misy tonga lafatra moa eto ambonin'ny tany zany manarakaraka an'zay moa zany laza moa zany araky ny eniko maly zany hoe nisy osoka nataony reo izy dimindray angamba zany kanefa tokony tsy andray zany angamba ny fisarana na fisaran'inona na fisaran'inona raha ohatra ka nisy an'zany ankety eo tany hoany le izy fa tsy maintsy a didy fisarana savaravina décision avant dire droit nandidina mpanao ankety hoe moa ve osoko ty taratasy ty sa tsy osy ty taratasy ty de misy didi-pitsarana manamarina ny mahosoka na tsy mahosoka zay indrindra de manarakaraka an'izay zany dikazany rehetrarehetra zany ve professeur satria andrasiko indraiky hoe izy zao anakiraiky io zany a nahoana nozy satsony le olona hoe nanao osoko anao ka aona niverinao ty profit fa tsy osoko tikatra zay zany ataontsika hoe procès équitable zany hoe tena fisarana araky ny ndariny tsy manana zoiartena aloha le olona manana zoiartena izy nefa tsy mena zoiartena izy momba zany hoe osoko zany zao zay zao de efa tena hoe lesoka tamin'le fisarana zany raha ohatra tena hoe ampiasany zany hoe fomba-pisarana tena hoe tena aradrariny sy araky nisiny zany zany izay efa nazavana menao zay professeur zany zao ny fanontaniana mipetraka mantsy de hoe ity fanapahan-kevitra ny raisin'ny CES vaovao navoaka tamin'ny sabotsy ty ve zany mbola azo etikevitra be le izy raha izay fizotrany fomba nandirinena atao taratasy sy ny namoahana fanapahan-kevitra zay mbola azo iadivana mbola azo ampakarina andre mandeha indray ve zany io raha io arafitra toinona indray no mety ampakarana azy manatrehan'izay sa hoe hovaina indray io CES fa tsy mety misy olana foana zay mipotreto tena ataontsika hoe fanontaniana mipetraka mihitsy satria zao a be de be zany izy reo misy miteny hoe ampakarina io ka satria misy tsy ara-dalàna ny ampiakarina aiza zany raha ohatra ka ny lalàna viana am'izao de aiza tsy misy hoe fampakarana izy fa izao zao kosa tam'le fanapahana tany amin'ny le sivy-ambin'epolo zato sy arivo tsy misy lalàna misy hoe misy vide juridique misy banka le lalàna de nefa de nanaiky ihany a fa hoe afaka efa mitsara ihany a lay tisy tao a fisarana momba ny lalam-pandrehana tany France zany fa nihevitra manokana kosa zany raha amiko kosa sao de hitarasiko eto lalandafy sika zao tsy misy tonga lafatra eto tany nizany izy ary za zao tsy tonga lafatra ary zay a hevitry takany hoe hevitry ny hafan'ikio zany zany hoe c'est une opinion doctrinale comme toute autre opinion doctrinale zany de hoe zako koa tsy naza hoe tonga lafatra tsy tonga lafatra mihitsy a fa hevitry manokana zay zavatra zay a fa sy hevitra avariana hevitra avatsy fa hevitra manokana mihitsy hoe araky ny lalàna ny anarako a teto Madagasikara
sy fandalinana ataoko tany mpitandranomasina momba ny lalam-pandrehana sy ny lalam-pifidianana zany tany hoe droit constitutionnel sy ny droit électoral nandaonao fandalinana manokana mihitsy tamin'io tamin'ny andra tany ampitandranomasina zany kanefa ty zao zany za de manaiky ekeko zany ekeko fa hoe manaiky le hoe tsy azo valozana satria zao efa nisy la iady ka raha vo nisy zay ady zay a de tsy fampaninona raha ohatra kekeny zay a aleo mbo andefitra ny hafa fa zany hoe tsy fantatra moa ny hevitry ny hafa fa ny am'izao agny professeur misy anakiroa fa rafa kely ny am'ireo nisoron'ireo fa mandrangaranga fa tsy anaiky ary nisy am'ireo raha ny teny hoe ny taky izy rehefa mipetraka ny fitorinana napetraky ny candidat sa zany amin'ny anisorana an'ireo candidat namandreo dia ny teny hoe ny taky ny hitonona ny fitsarana manokana fifidianana tsy mahefa amin'ny fandaniana n'io fitorina io de eo tokoa raha rotana ihany ianao eto hoe amin'ny lalàna moa zany amin'ny rafi-pitsarana misahana fifidianana inona fipetra voalazany lalàna ahafahan'ny fitsarana mitonona fa mahefa na tsy amin'ny fikirakirana sy fandraisana tanana an'izay antota taratasinady ara-pifidianan'izay tsy misy afa-tsy le hoe fisarana avo a mba nampandrehany ihany a fa am'izao moa zany de hoe fisarana manokana momba ny fifidianana zany le CES moa zany ka raha ohatra sika o zao hoe le manao milaza ny hevitra ny lalàna ihany a araky ny fampitahany zany a le interprétation systémique de zao de ny fisarana tany France zany de hoe nanaiky izy hoe mahefa ihany zay satria zao zay ihany nanao an'io a hitanay fa tokony ho jira landalina koa de ekenay zany a ny miverina andinika ny taratasy vaovao zany zany hoe eo zany a de tam'izay fotoana zay ko zany taorina iny zany de hoe tokony azo ekena am'izay zany a fa hoe tsy azo ivarozana tsony zany le izy a zay zany ny fandehany fa anakiray somary ohatran'ny hoe milesoka kely ihany ka mba raha ohatra tiana hoe tsy azo ivarozana le izy nefa zay zany ataoko fa hoe mety ambozavatra ihany vakio tsara nge ary vakinareo tao mpikambana tao amin'ny fisarana manokana ny andiny ny faharoapona ambozato a amin'ny lalam-pandrenana atsika madagasikara zany fa hoe ny anarana entiny ny didy avoka raha ohatra ka misy fanonanana de hoe didy mpitsarana na hoe are fa raha ohatra kosa amin'ny fanamarinana hoe manaraka ny lalam-pandrena ave didy amandalana na avoaka ny ataontsika eo mpitondra mahefa eto amin'ny tany sy fanjakana de hoe fanapahana na décision io zany tonao fa de efa misy fahasamihafana tokony hoe are nampiasainy dareo nefany a araky ny eniko maly a zareo mbola toko hoe sehitan'le anina angamba fa de hoe le are ny tena izy a nefa araky ny eniko tamin'ny maly tamin'ny teny français de hoe décision ka zay ndre ohatra mampanirana saiko zany hoe kanefa moa iny hoe ny fomba firazana le voambolana diso a ataoko hoe ny terminologie ny diso a angamba sy tokony de tena hoe atao teny diso tsy mbakabary atao diso teny diso tsy mbakabary fa ny akosa nefa zao ny anaovako zao fanazavana zao a de mba misy lesona hotsoahany voalohany indrindra am'zay lalana mpifidiana manaraka ary ny momba somba vahoakany tsy misy orany afa mapakatra izy a ny any amin'ny oveka mapakatra makany amin'ny sinita sehita mbola avondreny afaka mapakatra any amin'ny CES fa ty de tonga de hoe aovy anao de mandeha isamy izy ihany anao de tonga de tapitarakale zay le hoe misy lesona hotsoahana am'zany fotoana zany a amboarina lalanatsika fa zao aza-panarahana amin'ny lalàna any ivelany a rehefa hitanao fa hoe misy lesoka le izy a de ny lesoka no hisy zany a satria ohatrany hoe vomanga amerika zany ozy izy a de any teny da manisy azy a de zao zany tsika isika zany a aorina mba jero tsara zay lesoka hitatsika tam'ty a de mba ho lesona ho atsika manaraka zay taorina ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitry ny CES de mbola misy ilay fietrandro anakiray napetraka ahafahan'ireo candidat zay ny esorona hanolotra ny anaran'izay olona iverina fa isolo toerana azy ao anatiny ty azakazaka ao amin'ny toeran'ny filoam-pireneny ty raha ny lalàna trano no resantsika professeur honoré rakotomanana ny taratasy filatsahako fidiana vaovao zay mirotsaka am'izao zany de mbola mitombona ave ireo fipetra voalaza ny lalam-pifidianana hatram'izay sy ireo tetiandro zay navoakany amin'ny hoe hatramin'ny fahazao datany tamin'ny candidatura voalohany sa misy fipetra vaovao tsy maintsy mipetraka indray amina fetrandro sy fampifanarahana azy ifanaraka amin'ny voalazany lalàna amin'ny hoe mahafeno fipetrana tsy latsaka fidiana mahafeno fipetrana tsy ho azo fidiana reo olona ho aroso isolo toeran'ireo
araky ny voalazany nay didizy volana moa laharana fa ro didy volana ataontsika io afangarosika zany akambasika ro didy amandarana nykiray tamin'ny volovonona agositra nykiray tamin'ny faharoambyfolony volana agositra zany raha firazan'ireo zany moa zay hoe ity zany ny foana zany ny ataontsika hoe ny fahazahoan'ny milatsaka olona folo io zany le hoe izy le anakiray adino satria misy sivy izy zany miaraka am'le hoe ny fasitona ny filazako-vidiana ny francesité de valo lay nasona izy termina da menaka moa zany de ny ampen'le dimy zany ka lizy de voalazatra fa hoe mahazo manolotra sona izy na hoe candidat de remplacement roa zany de hoe tsy maintsy mahafepetra voalazan'le antimy fahadimy sy manaraka ao amin'ilay lalana fehizoro larana 12 tsipika aotra 10 tamin'ny voalohan'ny volana agositra 12 ka io sarosarotra ihany ny afanoana zay taratasy satria zao androany zao sika lahady sy miasa tsy misy afa-tsy nylatsiny zany sy ny talata satria araky volazany daromary zany de hoe taratarivo zany ny farany sa atria androany tsy miasa de tsikotiny zany zay moa fomba fikotiny reny daty reny ko ary misy keo za moa le hoe ataontsika hoe amin'ny teny français ngamba hoe délai franc na délai non franc le délai non franc zany de hoe ny andro voalohany tsikotina ny andro faharoa tsikotina zany hoe ny andro androany tsikotina de hoe ny andro talata tsikotina fa de hoe larobia voatapitra izy raha ohatra ataontsika hoe le hoe délai franc araky ny amin'ny teny français moa zany lazana azy zany ka io zany de asa zay tena hevitry ny CES asa ngamba ny tokony anazava bebe komisy ianareo mpikambanao amin'ny CES indrindra ianao andre matoa filoha rakotsy zafy Christian ngamba igera ty soany ny fanampiny anarana hoe ahoana marina moa zany amin'ny talata vesa rovina ny fiatrandro satria raha jirena mantsy ohatry no azakazaka raha atosika ihany namoronana n'ilay taratasy ary mety hiteraka olana hafa indray hiteraka adihevitra sy fandroitana zay zavatra ka raha ohatra fotsiny ary zao tsy maintsy misy zao ataontsika hoe le bulletin fahatelo bulletin numéro 3 raha ohatra izy sendra ohatra mipetraka any fianaratsoa teraka tany fianaratsoa satria amin'ny toerana terana angalana azy nateraka tany tuliara nateraka tany betroka ahoana natokana avan'izany ao anatin'izany fiatrandro zany ka mba jero tsara ihany zavatra reny hoe asa zany hoe sa mameny fomba fanaonkimo zany takany raha misy fanadihana de hoe raha ohatra ka misy tsy ampy ero taratasy ilaina de afaka mameno an'izay fanadinana zany ny zavatra nitranga tamin'ny toerinandro ty ihany ko professeur Honoré Rakotomanana dia ny fivorian'ny fondrona afrikana sy ny avianivon'ny sadek zay mikarakarana raha Madagasikara tany Malawi mbola nanamafy atrandro zareo ny amin'ny hoe tokony istandro candidat telo zay atao hoe tsy nakasitrahany ny fianakaviam-berezapirenena zany nivoaka moa iny ny fanapahan-kevitry ny CES asa ve mety ve nitenenana moa ito hoe masabary mahitokotoza aloha zany ny CES sy ny fianakaviam-berezapirenena am'izao rehefa nijery ny internet sy ny resaka mandeha any tosakevitra any dia hoe mafaly ny vondrona resapirenena ny fanapahan-kevitra iny ary manaiky ny hakatoa ireconnaître an'izay fividianana sy ny vokanetoro zareo raha toka misotra am'izao isana candidat zay navoaka farany teo zao midika ave zay rehetrarehetra zay raha fajirinao azy fa efa miroso afaka miroso tsara tsy misy atahorana tsy misy rarao fametrahana tetiandro mpifidianana tena raikitra am'izay ny senite sy ireo olo mahay na expert avy eo amin'ny fianakaviam-berezapirenena miaraka miasa aminy raha araky ny hevitry manokana dia tokony zay ny fisotrany hevitry manokana zay ozy nefa isika na za zao na ianao tsy mahafantatra mihitsy zay ondohan'ireo le ataontsika hoe candidat na hoe mpifanihana zay nisorondreo hitanao zao fa talohan'ny zao ataontsika voan'iny didiny fanapahan'iny zany efa ndazy zany dareo le anakoro fa hoe tsy mandraiky ny fahefandreo zany hitanao zany zay de ireo zany namoaka ny hevonko izy hoe ohatrohatra lazana hoe nisy fanakanana ohatran'izany obstacle de fait na hoe obstacle juridique zany de asa moa ny tena nambona navalin'ny CES an'izay manarakaraka an'izany de hoe amin'ny zavatra ohatran'izao de tsika tsy mahafantatra koa zay andohany
zao vondrona iraisam-pirenenareo satria zao hoe efa ny sady raha ohatra indrindrindra zany misika miakina indrindra zay ho fiatsiky ny ataontsika hoe reo mpifaninana ny soronareo zany a izy sivy menadamo zany angamba zany satria andriamato président système izy efa niala izy a de efa miverina aminy a lay dimapolo tapitrisa ariary zany fa tsy tsy mahafatatra mihitsy eo andohan'ireo zany ary neny andriamatoa filoha rajoelona moa zany de hoe raha mifandriny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ao amin'ny teboka fahatelo am'le hoe aide mémoire zany de hoe miala tsitrapo izy retraite volontaire tsy misy fepetra zany hoe tsy misy lazanantsony hoe raha miala izy menada menaka de miala izy zany de diavin'ny vonona isam-pirenena kanefa izy raha an'izay moa izy zany fa mifoanana zany le fizazako vidiny zany a fa sisy a le fitahana sitrapo zany de mbola tsy fantatsika koa inona ny tena hevitry ny vonona isam-pirenena isitaka kely ny sehatra ny lalàna eto professeur satria anao koa raha aman-dreny a zay atao hoe fahavolombelon'ny tantara zay nalovany ty firenena malagasy ty rehefa nivoaka ny fanapaha-kevitra ny CES ny ankolafy politika zay naneho hevitra voalohany tsy nakasitraka na tsy lay filoha mivantana kandidat mivantana azy mitendry fa manodidina dia fantatra hoe izavy izy ireo teto amin'ity firenena ity ny filalaovana politika dia somary ohatran'ny miendrika fanovamaso an'ny olotsotra sy batra ohatra ny politika ihany ianao ve tsy mana raha ny zava-misy tamin'ny 2024 tsy maina ny ravina ny nanana ozy ny fomba fiteny malagasy dia afaka ny fampitantana ny sokajin'olona sasany nanongana ny fitondrana sy ny mpitondra naongana ianao ve tsy mieritreritra raha mijery ny tantarantsika hatramin'izay fa mety isy fiforonana ankolafy politika izay ny fandramatra mafy nandritra ny efa taona fa ampiraisin'ny tombotsoa veritoerana ao anatin'ny azakazaka atoato efa hitantsika ny fisehoana zavatra zany a ary zany tena tsy sakahana mihitsy zany io zany le hoe ozy zareo moa hoe alliance contre nature zany satria ny atao hoe ny favoazany akambo zany raha ataontsika hoe favoazana zany a dia hoe mitovy ihany satria mitovy ihany zany a atao hoe ray ny aditsika zany de hoe tokony hoe raika io zany a nitadokanga-sika mety zay zany ny zavatra hipetraka reo zany a le izy efatra menadamenaka zany mety alliance politique tena tiako apetraka mantsy hoe azo eritreretina ve hoe ngiara-joelinandry ndirina ataoko mahitsy le izy andriamatora valomanana marika sy ny amiraly ratsiraka indreny fa ifampitatana indray hoe samy mitondra vahoaka eny an-dalambe ohatra tsy manaiky an'io zay mety azo eritreretina ve zany eto amintsika raha mijery ny lojika ny tantara hatramin'izay amin'ny filalaovana politika eo amin'ny raha araky ny fantehan'ny politika teto Madagasikara ary marina mihitsy ny filazanao fa fitako hatramin'ny fanjanahantany ny faraparan'ny fanjanahantany zany a de tamin'ny hatramin'ny republika voalohany a dia ny atao amin'ny akolafy rajoelona sy ny akolafy raha valomahana ny tena ataorako fa ny akolafy ratsiraka kosa hatramin'izay dia tsy mbola nitarika hoe ny olona hidina an-dalambe marina fa hoe mety manohitra izy fa izy kosa manohitra amin'ny hevitra izy a fa tsy mbola ny hoe nitarika ny olona mihitsy izy a hoe hidina an-dalambe zany ka ny zavatra tena tokony didiavisika de zao aoka re isy ny fifidiahana kanefa fifidiahana ao atin'ny tena fitoniana tsy fitoniana fotsiny eo amin'ny fifidianana androm-pifidianana fa fitoniana maharitra satria raha vo tsy misy fitoniana maharitra zany a de raha marimarina andriamatoa fa le manarifo fa afaka heritaona roataona teritaona ray de tonga de ilahatra an-talambe ndray le olona zany ary io zany a io tonga hoe mikibonao izy tsy misaina tsony zany a fa de am'izao fotoana zao fa efa be debe ndre zao mikibonony ka ataorana ihany le izy loha fa anjaratsika malagasy ny tokony heritreritra fa izao reny maninona moa tsika raha ohatra ka mifamela heloka de aloha tokony samy fampitatana daodaoly a na izany izy zany a zany hoe samy malagasy retsika de ny famelan-keloko zany a andriamanitra za hoe nameloko atsika ataontsika hoe olombelona zany isika malagasy tre ve de tsy afaka ifamela heloko zany a ary namotrany hoe mivavaka nampianarin'ny tompo de misy zany mamelany koetaka namelanao zy meloka taminay zany ny FFKM professeur dia miezaka mivoen'io fampihavanana io am'izao fotoana zao dia nisy ny fionana tamin'ity herinandro ity ary teo moa no nametrahana an'ilay hoe
atyhevitra amin'ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mampiverina ito tanindrazana ny filoha teo aloha marika rahavalomarina satria raha isy ny fifanarahana sy marimaritra iraisana man'ireo olona efatra amin'ny rahalahy mianakireo mba hampandry fahalemana ny roapolo tapitrisa dia tokony vatatelana andriamatoa marika rahavalomarina sy ny tanany akavanana no mandray ny penina manao sinihan'izay fifanarahan'izay ahoana ny fahitanao an'ilay dingana irosoana zany a sy ny dingana ataon'ny FFKM amin'ny fanerenana resaka fampihavanana sy famelana mantsy ianao tsy azo ioarana tsy azo itovirana ve io mialohan'ny tena miatrahana fifidianana ito sa na fotoana manahoana na alohan'ny fifidianana na aorianan'ny fifidianana mety azo atao foana ny fampihavanana sa tsy maintsy mifatotra amin'izay aloha tsika zareo dia mampahiratra antrany a FFKM satria efa tena lasaka katerina mihitsy a sika vahoaka malagasy any amin'izao fotoana izao ary fampihavanana amin'ny ara-panahy ny tena ilaina voalohany indrindra amin'ny ara-tsaina koa zany ary ny FFM famokomo zany a ka ny asan'ny FFKM sy asan'ny FFM tsy vita ndray andro tsy vita ray volana na roa volana fa amatona mihitsy io a raha anarina ny toe-tsaina malagasy amin'izao fotoana izao zany satria efa tena ozy efa tena be dibe mihitsy nefa tena hoe zary raha mihinan-kanina zany a ka dia hoe manjary misy zany a ny takony hoe miaratra sy zavatra atao hoe zavatra tsy fanao amin'izao fotoana izao zany ka ny azy zany dia araky ny tenao zay dia hoe tokony hifandray tanana atao hoe izy telo ndrala zany satria maninona moana hoe tena izy efatra amindrala mihitsy zany efatra amindrala menaka zany satria zao tsara misy a fandray tanana ndrao a dia hoe raha nifandriko zany maninona o raha ohatra ka hoe ampidiny zany a andriamatoa marika rahavalomarana dia nifamela hery koa io izy efatra amindrala menaka zany a ary raha ohatra ka hoe misy tsy zakany tena zany ny tsy zakany anankiray dia aleo samy mamosaka le izy ary zay le hoe vérité réconciliation ny fahamarinana avoaka inona zava-nisy marina hatramin'izay natokany le fanondranana natokany adiady a dia avy eo a rehefa samy tavoaka teo ny eopo mora ho azy miavana fa le mitana izy eopo masy mba toka mety tsisy fihavanana fa inona zao e raha ohatra ka atao hoe atahorana irohitra mivoaka angamba dia hoe efa voalaza eny fa azo atao na ataony zareo akinafitafita zany zay le hoe fatokavany any aloha zany aminaovany le raha ohatra misy fampihavahana kosa ataon'ny FFKM azo amiko manokana dia tokony a izy efatra amin'ny rahalahy menaka mihitsy a nanasony an'io fampihavanana io ary amin'izay dia mba manantena fa dia mbo isy dia fitonizy zany ka ny zava-misy matsy professeur ny tsirairay avy amin'ireo efa mianakireo na tsisy rehetra ara dia raha mahita ny fihetsika izay mbola feno katsikajy isan-karazany dia no mipetraka ny olona hoe ny olana hoe natao azy ny fampihavanana rehefa ny olona ampihavanana ny tsy mbola vonona ao anatin'izay a sarotra le izy mipetraka koa ny fanontaniana hoe ho antsika malagasy izay mipetraka foana hoe maro anisan'ny kristianina eto Madagasikara hoy ny filazan'ny fiangonana matetika dia apetraka ho ray aman-dreny zany ray aman-dreny mpiangonana zany ny ray aman-dreny eto Madagasikara ve mbola toteny amin'ny zanany raha ohatra ka zaza maditra anakefatra amin'ny raha mandeha teny anantsika azy sangisangy eto tsy azo ny ray aman-dreny tenenina sampihavanana nefa ny zanaky ny fiangonana zay zanaky ny fiangonana ihany koa roapolo tapitrisa dia efa mitofezaky ny anoanana miandra ny reto zaza anakefatra zay tsy mahatotenan'ny ray aman-dreny reto tsy haiko ahoana ny fijeryn'ny professeur an'izay dia tena marina mihitsy fijerindreo zay a ary sarotra misy ny amaly an'izay satria tsy fantatrao misy ny osain'ireo olona izy efatra amin'ny rahalahy menaka ro zany satria ny olombelona tsindra tsy maniry tandroko zany ka zay tena atahora mihitsy satria zao le izy zany a raha sanatria mivava tokotra moa zany miezaka zao ny FFKM manao zy araka izay ataony mihitsy izy zany mba hahazoana fampihavahana isy ny fampihavahana eto Madagasikara ny FFM koa zany efa miezaka zany a amin'izao fotoana zao aloha dia momba an'le hoe fanomezana famitsorakeliko zany amin'le hoe amnistie sur requête zany ka raha ohatra tokotra moa zany ka hoe sy aomby zany ny asan'ny FFKM dia atao fotsorana amin'ny teny zany a le hoe reto mpototra fivavahana reo kanefa raha ohatra ka ara-tsoratra masina reo mpitondra fivavahana reo dia reo nalazaina hoe fiampaminany ka dia hoe atao mpaminany tsy masina taniny zany ray aman-dreny reo ray aman-dreny reo sa ny zaza mimpaniratsira
de rasapaditsira koa zany makany amin'ny famaranana fandarana tsika professeur kasitrahana ianao nanaiky ny vahiny teto tamin'ity aliny ity nitondra zay fanazavana araky ny lalàna ny toejava-misy eto amintsika zay a amaraparantsika inona no afatra inona no azo amitinana azy a ny fantanina farany angamba sady mamita ianao de ny hoe fijerinao azy miroso makany amin'ny fivahan'ny olana ve tsika sa tsy ho tavavoaka amin'ity taona telo amby folo amby roa arivo no lazaina fa ho taona amin'ny fifidianana mana kristy ve ny fifidianana zay mivinavinaina raha ny fivoarany zava-misy am'izao fotoana zao raha ny hevitry ny tenako manokana aloha zany de hoe tena zeny tena fandriky mihitsy zany a de isy ny filaminana ho tafavoaka isika malagasy a amin'ity crise zay tsisy faranyity a ary isy ny fifidianana amin'ity taon'ity de ho vita daoly a araky le tetmpifidianana zay hoe fahitany darao a da tompanaraikitra am'izany a ny fifidianana kororao ny tsy maintsy a misy maromaritra esana tsy maintsy misy fandeferana raha ohatra zany te hoe te tena hivoaka crise mariny tsika ary raha ohatra te hisy tokotrana zany hoe fitoniny zany a de tsy maintsy misy a fifandeferana amintsika zany ka ny tenako zany de hoe tena apanitry tena misy apanitry tena tateraka misy a ny angaviko anareo zay ataontsika hoe santriny vava ny tenako hoe miziriziry tsy mety miavana tsy mety mifandray-tanana aoka raha isika ifandray-tanana am'izay aoka raha isika hiavana am'izay zay mantsy ary zahako na ohatra zao hoe misy olona manantsika raha izy renanina rikatra zy tsy mba ananako raha iry satria zao tadiko misy lay romana toko faharoamby folo andiny fahavalo amby folo hoe raha azo atao de ataovy zy hiavanao amin'ny olona rehetra ka amiko a tsy hitako misy zay tsy hiavanana amin'ny olona rehetra rehefa tofa levanarivo a de aoko sika mba hiavana e tapitra ny fandarana fa tsitsatsitsa tsy aritra rehefa miresaka aminao nisan'ny mahaliana ny fahalaninao toko sy andininy amin'ny lalàna toko sy andininy amin'ny baiboly betsaka ny mpianatra ny ampianarana any na ny mety atrika baka amin'ny herinandro ambony na ny mpianatra ao any amin'ireo anjery manontolo sy ny sisany inona ny tsy ambaratelo ny fahafahana mitadidy tsara oatra zany amin'ny taonanao efa ray aman-dreny oatra zao le izy moa zany ny araky ny fiverako ny tenako manokana dia fanomezam-pahasoavana amin'andriamanitra le izy ary zay a no mahatonga hoe tsy santry mivava mihitsy ka hoe ny tena nao tetikady politika fina moa de anaovako tetikady politika am'izao taonako zao tsy manao tetikady politika am'zany mihitsy tsy manapaipaikapaiky zany mihitsy zany a fa de milaza zany tena fahamarinana arak' zay mba fantatro zany fa raha ohatra mbo mivadika am'izay zany a satria itelona anao fianiahana mivoaka mpitsara voalohany zany tamin'ny voalohany indrindra de efa nanao fianiahana no nefa aveo indray a tonga tao am'fitsananavy momba ny lam-pandrenana au conseiller nanao fianiahana tonga filoha fitsananavy momba ny lam-pandrenana telo taona taorina de nahitry ny vaditaona moa zany na filohanay tao zany a nanao fianiahana zany fianiahana zany tsy ataoko ratsaka tany zany a ary raha ohatra ka hoe olona tsy manaja ny fianiahana de veriky fa am'izay fotoana zay a tsy maintsy anenitsika azy ny eritreriny anirina any satria izy ny vokatry ny korotana raha satria ka misy olona tsy manaja ny fianiahany a noho ny faneriterena avatsy na avary amin'ny fomba maro samihafa de ny aresorana ianao raha somary fitimina kely de ny fanajana ny teny nomena dia tsy anary ny fitadidiana anao ihany ko zay mpanaraky ty fandarana ity tapitra ny sehatra andraisana vahiny makasitraka amin'ny professeur honoré rakotomana antsika tsy mbola mifarana tanteraka ny l'actualité aza tino rehefa aveo arahanareo ny tsy aim-baovao ny songadina nandritra ity herinandro mifarana ity ny tenako mametraka amin'ny rapitafa manaraka indray tompoko lasy sy tompoko vavy velo matoboko nisy andriamato mamirakoto arivelo ny fanapa-kevitra ny raisan'ny CES ao maly valo no nalany tao anatin'ny candidat nisan'izany Ramatola Laura Valomanana inona aloha no ataontsika hoe faneho-kevitra ireo tao aorian'izay nisy tokoa ny fanapahan-kevitra na ny décision navoaka ny CES andian'ny faharoa zany a mikasika ny fijerena ireo candidat zay irotsaka ho filoha-pirenena amin'ny fifidianana filoha-pirenena ho tanterahana amin'ny ty taona ity raha tsy misy ny sampona ny mouvance Ravalomanana dia maneho ny alahelony ary ny tsisy fankasitrahany tanteraka aniny fanapahan-kevitra iny a zay tsy mifanaraka velively mihitsy a amin'ny lalàna velona na ny lalàna iraisam-pirenena zay andraisan'ny Madagasikara anjara na ny lalàna eto amin'ny firenena lalàna velona na ny constitution zany a na ny lalàna hafa zay mifehy ny fifidianana eto Madagasikara zay dia nametraka mazava tsara
satria zay foana moa no anenjehana ny rahamatola reo ravalomanana hoe tsy nahafeno ny fepetra hoe enimbolana tokony mipetraka eto Madagasikara milohan'ny daty farany azahoana mametraka ny filatsahako fidiana zay dia nametraka foana fa nisy ny antsoina hoe obstacle de fait et de droit zay cas de force majeure tsy nahazoana rahamatola reo ravalomanana nipetraka teto Madagasikara nefa dia ohatran'ny raha tsorona dia misy pejy tany amin'ny 50 tany angamany a no mémoire en défense nalefa ny mouvance ravalomanana tany amin'ny CES nefa dia nyvaliana mpitolo fotsiny hoe mesure administrative ireny a ka tsy voakasika ireny a ny cour électorale spéciale nefany a ny cour électorale spéciale tamin'ny andehany voalohany dia nanaiky tsara ary nametraka tsara fa araka ny lalàna iraisam-pirenena dia tsy azo ekena izany mesure administrative izany a mba hoe anirena olona tsy afaka hiditra sy ifanerasera malalaka ao anatin'ny firenena zay ny avinika dia toerina hitanteraka zany a iny décision ny CES andehan'ny faharoa iny ary mampalelo anay raha ohatra ka mpitsara malagasy zay hoe manana maizy azy a no mandray didy ohatran'ireny ary sanatr'in'izany ihany koa manala baraka an'ireo namany zay nandray didy hafa talohan'ity didy vao nivoaka omaly ity eto zay dia te-hisitona ihany ny sain'ny malagasy rehetra sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hoe nylazaina hoe décision politico-juridique no niraisin'ny CES andehany voalohany ka zay no nahatonga ny lalao ravalomanana ho tafiditra tao anatin'ny anarana hoe nahazo alalana ilatsaka ho fidiana ho filoam-pirenena fa ny zavatra mampalelo zany dia ty décision niraisin'ny CES andehany faharoa ty dia tsy mba vitany hoe décision juridique fa tena décision purement politique tena resaka politika fotsiny dia tanjona zany a dia hoe ny alalana ny candidatinay a mba tsy ao anatin'le listra ny irotsaka ho filoam-pirenena amin'ity taona ity ka zay ve nitadiavin'ny communauté internationale hoe décision politico-juridique ny teo aloha décision politique ty manaraka ty a aiza ihany a ny zavatra tena marina tadiavin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa zay dia maneho ny alahelonay hoe raha ohatra ka nametraka mazava tsara ny pression sy ny sanction tamin'ny mpanonga-panjakana ny communauté internationale tany aloha ohatra ny fametrahan'ny pression sy ny sanction aminay amin'izao fotoan'izao a ohatra indrindrindrindra teo amin'ny fampiarana ny tondrozotra andininy fahinam-befolo fa 17 ary faharoapolo a dia tsy tonga tamin'izao olana zao tsika ankehitriny nefa dia mampalelo zany a fa misy ny antsoina hoe 2 poids 2 mesure ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena rehefa te hametraka sazy izy a na ampitahotra dia mahavita ihany kay a fa rehefa ampiatra ny tondrozotra dia mody fanina mody mieritreritra hoe tsy afaka mandresy lahatra ny mpitondra fanjakana malagasy zay amin'ny fampiarana ny tondrozotra dikan'izay miandry aloha ny fampiarana ny andininy faharoapolo raha niatra ny andininy faharoapolo amin'ny tondrozotra tsy mipetraka izao olana zao a afaka no teto président ravalomanana ary izy mihitsy ary a no afaka nilatsaka ho filoam-pirenena ary ny vadiny moa mazava loatra fa tsy misy sazy zay azo anenjehana azy eto Madagasikara tokony afaka anodina lalaka efa ela be a nefa dia nirarahana foana hatrany hatrany a tamin'izao fitondrana tetezamita izao ny hodina eto Madagasikara naninona ny communauté internationale ny tsy nandray fepetra tamin'izay fotoan'izay a fa ohatrany hoe ny mouvance ravalomanana foana ny sanatria atao alako bika tsy tiako tarea ka dia tsy maintsy mbola andray fanapahan-kevitra hafa izahay a fa ny androany aloha zany a dia zay no azo ambara mikasika aniny didy navoaka ny CES andehan'ny faharoa iny. Misy le fanapahan-kevitra ihany koa tokony hanolotra olona hisolo andramatola aloha ravalomanana nareo candidat tokony ala inona no ataonareo amin'ny ankolafy ravalomanana? Tsy mbola misy fanapahan-kevitra fa mbola eo amin'ny fampidinihana moa zay a fampidinihana miaraka amin'ny pombanay rehetra ao anatin'izany mouvance ravalomanana zany a fampidinihana ihany koa amin'ny filoha indrindrindrindra amin'ny filoha lehiben'ny ankolafy ravalomanana ny président marka ravalomanana ny Afrika Atsimo dia ho hitanareo manaraka eo ihany zany a ny fanapahan-kevitra ifarany a mikasika
ny position ny mouvance ara-valomanana taoreny voany ny didy izay tena manalasala ary tena ataoko hoe mahamenatra nga ho an'ny mpitsara malagasy iny didy izay nivoaka ho maleriviny. Nivoaka ny fanapahan-kevitra avy eo ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana ka kandida fito izay nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary no tsy afaka hiatrika izany rehefa nisy ny fivoriana sy ny fandiniana ny atota taratasin'izy ireo tsirairay avy sy taorianany fandiniana ihany koa ireo fitarainana izay napetraky ny kandida avy. Article 4 annule les candidatures de sieur Rajuel Andrenirina, de Dame Ravalomanana Lalou, né Rakoutenren, de sieur Ratsiraka Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l'application de la loi. Article 5 annule les candidatures de Rafalmanana Niradu, Koul Christophe Roland Roger, Jules Étienne Roland, Rassoul Vouangi, Roseline Naïma et Rakoutmalala Marcel Fleury pour anomalie de la décision dans l'application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier. Article 6. En application de l'article 9.5 nouveau de la loi 2012-015 du 1er août 2012 modifié, il est imparti un délai de 3 jours au plus tard à compter de la décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement. Article 7 rejette les requêtes tendant à l'annulation de la candidature de sieur Vital Albert Camille comme non fondée et confirme en conséquence la validité de la dite candidature. Article 8 confirme également la validité des candidatures de Hadjo Hervel Andrenen Arvel, Lainiriku Jean, Ratsiraka Yarouna Roland, Rabé Arson Roland Dieudonné, Di Vaoumbe, Radjon Arvelu Pierrot Jocelyn, Jean-Louis Robinson Richard, Rabé Arsoua Sarah épouse Georges, Rakutu Jean-Pierre, Rabé Tsarouana Willy Sylvain, Rabé Manantsua Brigitte Yantanirina, Razaf Manajato Julien, Razafi Arson Laza, Monja Rundefu Zaftimivalo, Randemampionna Joseph Martin, Radjimson Rakut Maharu, Vounach Jean Eugène, Ravalson Clément Zafsoulu, Teindrazanary Velo Jacob Alain, Radjonary Patrick Ratsimba, Lezava Fleury Rabarson, Dofo Michael Brechard, Randriamanantsoa Taber, Noelson William, Ratimoarvony Guy, Faharo Ratsimbalson, Rakutu Andrenirina Fétisson, Ratrema William, Raharmanana Venance Patrick, Tinasoa Freddy, Radavidson Andriamparany Benjamin, Razafindravaha Edgar Marie Noé. Article 9. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo le samedi 17 août l'an 2013. Manana hatramin'ny talata 20 aogositra kosa ny avy eo amin'ny ACTU18 amoahany ny listireo candidat afaka hifaninana amin'izay fifidianana ho filoham-pirenena izay. Midika fanaparam-pahefana, fanampenam-bava ary tsy fanajana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fanidina ny televiziona sy ny radiokolo araka nambaran'ny Prime Ministre lefitra Hadjo Andreny Anarivelo, filoha tale jeneralin'ity orinasa tserasera ity.
no mariany ihany koa fa ara-dalàna amin'ny fananganana ny radio televizionnakolo. Lazaina fa hoe tsy ara-dalàna ireo taratasy eny ampelantananay. Mahagaga ihany tsy hiditra amin'ny antsipiriany aho satria eo mpisolo vava mahay azy tsara. Satria tsy ara-dalàna, ahoana moa no ahafahan'ny omda nanao fanarahana tamin'ny Cool FM sy Cool TV. Ahoana ny nahafahan'ny Omerta nanao fanarahana tamin'ny Cool FM sy Cool TV. Izay membre ao anatin'ny CSA daholo. Taty aoriana nefa verina ny raharaha dia tampotampokeo dia hoe akatony. Manana na taoriana sy bisoariva ary mbola mitoy hatramin'izao noa miasa any amin'ny faritany rehetrarehetra. Tsy fantatro moa fa za sy tena teknisianina manam-pahaizana. Fa raha vakiana tsara ny texte, fréquence vaovao ihany koa zany reny satria fréquence eo amin'ilay toerana no tsy maintsy ampiasaina. Fa tsy hoe fréquence avy aty Antananarivo ka afaka mandefa direct avy aty Antananarivo reny olona reny. Inona no mahasamihafa azy? Amin'ny hoe rehefa eto Antananarivo mandefa amina fréquence efa misy ary autorisé nefa eo milazaina fa hoe tsy misy mifanomezana fréquence nefa eo andaniny dia any amin'ny faritany afaka manokatra manitatra makany. Lalàna ve zany voaja sa tsy voaja ao anatiny eo? Zany ve tsy fampisehoana fa hoe rehefa any amin'ny faritany dia zavatra hafa no afaka atao fa reto andrenivohitra dia afaka hafa ihany koa no atao. Zay nisany mahatonga anay atao malagasy miara-miainga hoe raha mbola manana toe-tsaina ohatr'izany tsika no manao tsy fitovizana amin'ny samy malagasy dia sarotra ny fiarahamonina ary sarotra ny ampilamina ny fireneny ity ka mino sy manantena fa dia samy andray ny andraikitra tanifiny aby azo daholo ny tsirairay avy ary indrindra mba hanao izay ampilamina ny firenena fa tsy vahaolana mihitsy ny hitaritana korotana eto ary mety misy diso eritreritra ny hoe raha tonga ny korotana dia mahita tombony amin'izany izy mety izy manokana amin'ny mahita tombony fa ny firenena sy ny voaka malagasy tsy tombo tsy tanteraka amin'izany. Ny Cool FM sy Cool TV izay nilaza fa tsy hipetraka fotsiny fa hampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana ambony. No marian'ny Prime Ministre lefitra amin'sana fanajariana ny tany sy fampandrosoana ihany koa fa ilaina ny filosoana amin'ny fifidianana. Ny manentana antsika mba samy andray andraikitra daholo ary izay no mbola maharesy lahatra anay fa tsy maintsy hatrehana ny fifidianana satria ny fifidianana no ananana an'izay hoe légitimité hiaro ny tombotsoa ny tsirairay avy izay. Fa raha mbola mijanona ao anatin'izao teteza mihitsy izao tsika izay olo moteny daholo dia mazava ho azy tsy manana mihitsy zany ny fitsarana zany na hiteny ary hoe ny lalàna dia tenenina amin'ny anaran'ny voaka malagasy satria olo motendry ny lehibe tsy nandalo légitimité populaire dia tsy miverina mihitsy zany amin'ny anaran'ny voaka malagasy ary zay ny alan'izareo tsiny amintsika aminay taminay tokony andraikitra rehetrarehetra. Araka ny fanazavana ao anatin'ny fialan-tsasatry ny gouvernemanta ary ny azo an'ny Frantsa amin'ny Prime Ministre lefitra Ajo Andriananarivelo no voatery ny verina maika tao aorian'ny fivoahan'ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Cool FM sy Cool TV.